Dia ho ampitomboana amintsika indray ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Androany ny zavatra horesahantsika dia ny hoe ahoana ny atao ahoana izany hoe mandray fanapahan-kevitra miivo amin'ny Kristy izany. Izay fanontaniana izay no hovaliantsika androany ahoana izany hoe mandray fanapahan-kevitra miivo amin'ny Kristy. Ahoana ny tena ahafantarantsika ny feon'ny fanahy rehefa misy tranga ny zavatra anankiray miseho eo amin'ny fiainantsika. Ahoana no hainoantsika ny feon'ny fanahy ka azotsika mandray fanapahan-kevitra rehefa misy tranga ny zavatra anankiray eo amin'ny fiainantsika. Ary ahoana ny azotsika mahazo antoka fa Kristy velona ao anatintsika no miteny amintsika, manolontsainantsika, miteny amintsika sy manolontsainantsika mba hahafahantsika mandray an'izany fanapahan-kevitra izany. Ireo zavatra ireo no horesahantsika androany. Maninona moa no mila fantatritsika izany? Voalohany indrindra aloha ety am-piandohana dia tiako azontsika tsara hoe ity sujet anankiray ity natokana ho an'ny olona efa tena ao amin'ny Kristy izany. Natokana ho an'ny olona efa tena manana ny Kristy velona ao anaty. Izay zany ity sujet anankiray ity. Tsy ho azonao mihitsy ity sujet anankiray ity raha mbola kristianina ara-nofo ianao, satria eo daholo zany ny fanontaniana mipetraka be dia be ho an'ny kristianina hoe ahoana ny ataoko raha izao, ahoana ny ataoko raha izao. Izay nefa fanontaniana izay ataoko hoe diso fipetraka ihany. Fa androantsika zany tena hijery hoe ahoana no ahafahantsika miaino an'izany hoe Kristy velona ao anaty ka azotsika mandray fanapahan-kevitra eo anatrehana tranga anankiray manahirana, eo anatrehana seho anankiray eo amin'ny fiainantsika. Izao mantsy ry havana, tadio fa rehefa diso ny décision raisintsika dia mitarika fanameloana izy io, mitarika fanamelohan-tena, mitarika fanamelohana eo amin'ny hafa, ary mitarika fanenenana sy ny zavatra maro isan-karazany. Ary izay indrindra no antony resahana an'ity sujet anankiray ity. Voalohany indrindra aloha zany raha te hafantatra tsara an'izay tsika dia ho vakiantsika aloha ny ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa, Korintianina voalohany toko faharoa ny andininy fa Korintianina voalohany toko faharoa ny andininy fa 14. Korintianina voalohany toko faharoa ny andininy fa 14 zao ny teny ao. Fa ny olona izay araka ny nofo ihany izy dia tsy mandray izay ihany, tsy mba mandray izay ihany fanan'Andriamanitra. Fa fahadalana aminy izany sady tsy azony, satria araka ny fanahy izy no hamantarana an'izany. Fa ny olona araka ny fanahy kosa izy dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin'olona. Fa iza izy mahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy. Fa izahay manana ny sain'ny Kristy. Fa izahay manana ny sain'ny Kristy. Dia ohatrany ahoana i Paoly no nitenen'izy io, izahay manana ny sain'ny Kristy. Ohatrany ahoana izany hoe izahay manana ny sain'ny Kristy izany, satria io zany le secret-n'ilay izy hoe ohatrany ahoana no hiaktivena io sain'ny Kristy ao anatintsika io, izay velona ao anatintsika io. Tadio ry havana fa rehefa miasa mpamonjeny Kristy tsika dia ao anatinao io sain'ny Kristy io. Fa saingy izao miainao n'io sain'ny Kristy ao anatinao io ve ianao, sa tsy miainao n'io sain'ny Kristy io ianao? Ao amin'ny Salamo toko 2:30 ny andininy 9 dia izao ny teny ao hoe amesainanao sy hampianatra anao, amesainanao sy hampianatra anao izay lalaka lehanao. Hitsinjo anao ny masoko ka hanolontsaina anao hitsinjo anao ny masoko ka hanolontsaina anao Zany teny rehetra zany ry havana dia manamarina amintsika zany fa rehefa manana an'i Kristy tsika dia misy tolotsaina avy amin'ny Kristy, misy intelligence avy amin'ny Kristy izay ao anatintsika ao. Fa saingy izao ny olana, ahoana ny fomba henonana io, satria eo daholo ny olona rehetra zany hoe manolontsaina Andriamanitra, fantatsika rehetra zany. Fa ahoana ny henonana io
fanoloran-tsaina, ahoana ny enonan'io fanamasina zay miteny amintsika io, ahoana ny enona any Kristy velona ao anatintsika, ahoana ny enona ny sainy Kristy. Zay zany ny tena fanontaniana, tena mipetraka zay zany. Zao nefa ry havana, zao ny teny any amin'ny Isaia toko 30 ny andininy 15. Isaia toko 30 ny andininy 15. Zao ny teniny any, zao ny teniny any. Fa izao izy ny lazainy Jehova, lazainy tompo de Jehova, ny ray masiny Israely. Zao ny lazainy tompo de Jehova de ny ray masiny Israely. Amin'ny fiverenana sy ny fitsaharana ozy izy ny amonjena anareo, amin'ny fanginana sy ny fatokina no isian'ny herinareo, nefa tsy nety anareo. Inona ny dikan'izany ry havana? Tadio tsara zany fa Andriamanitra zany rehefa miteny de mila mangina alohantsika. Andriamanitra rehefa hiteny de mila mitsahatra alohantsika. Andriamanitra rehefa hiteny de mila matoky azy alohantsika zany, satria tsy hoentintsika na oviana ny feony rehefa tsy mitsahatra tsika, rehefa tsy manginitsika, rehefa tsy matoky azy tsika. Zay zany ny bazany zay. Tsy possible hoeninao io feo an'Andriamanitra io, tsy possible hoeninao io feo an'i Kristy velona ao anatiny io, tsy possible velona ao anatiny io, tsy possible ny ahenonao na hiaktivenan'io sainy Kristy io raha tsy ao anatin'ny fitsaharana, ao anatin'ny fahanginana, ao ihany zany no afaka ahenontsika anio feo an'i Kristy io. Tsisy afa-tsy zay ihany. Tantara kely amintsika ahitantsika an'izany hoe ohatry ny ahoana zany ny fisehoan'izany. Ny tantarany Elimpaminany no horesahako amintsika. Ny tantarany Elimpaminany. Tantarany Elimpaminany raha mamakitsika any amin'ny Mpanjaka voalohany toko 7. Mpanjaka voalohany toko 7. Tsy ho vakiako tanteraka le izy fa sombitsombony ihany no vakiako. Ny tantarany Elimpaminany rehefa avy niady tamin'ny mpaminan'ny bala Eli, mpaminan'ny bala zay 700 lahy, de fantatritsika ny tantara teo amin'ny tendrombohitra Karmela, niady tamin'ny mpaminan'ny bala izy, ary rehefa avy niady tamin'ny mpaminan'ny bala Elimpaminany dia resy ny mpaminan'ny bala 700 lahy, ary ringana ny mpaminan'ny bala 700 lahy. Fa zao ny olany, rehefa vita zay ao amin'ny Mpanjaka voalohany toko 7 manasa hamaky an'le izy nareo rehefa avy eo de zao ny zavatra nitranga. Niteny ny Eli amin'izay Jezebela, satria Jezebela zany niankina tamin'ireo mpaminan'ny bala reo, de zao ny tenin'ny Jezebela tamin'ny Eli ao amin'ny Mpanjaka voalohany toko 7 ny andininy 2. Zao ny teny ao, nolazainy aba tamin'ny Jezebela ozy izy zay rehetra efa nataony Eli de namonoiny ny mpaminany rehetra tamin'ny sabatra. Ary Jezebela ozy izy nanilakolona tany amin'ny Eli anao hoe ataon'ireo andriamanitro amiko ane zany, eny mihoatra noho izany azy, raha tsy ataoko toy ny ain'ny anankiray amin'ireny ny ainao ozy izy raha maraina. Zany hoe rehefa avy nandresy ny mpaminan'ny bala Eli de tonga kosa Jezebela, satria Jezebela niankina tamin'ireo mpaminan'ny bala reo ary nampitahotra sy nampiorohoro ny Eli hoe hitanao kely ozy izy fa ataoko ohatran'ny anankiray amin'ny ainy reny mpaminany reny ozy izy, ny ainao ozy izy zany hoe hovonoko ianao zany, ho hitanao kely ozy izy ny zavatra azo anao, ho hitanao kely zany. Rehefa nahainao an'izay Eli de nangovotra izy, niorohoro izy, natahotra izy, ary de lasa izy niaingy. Zay ny teny eo amin'ny Mpanjaka voalohany toko 7 ny andininy 7 hoe ary raha nahita zany izy de niainga ka lasa nandeha hamonjy ny ainy, niainga ka lasa andeha hamonjy ny ainy. Raha iso sara an-tsainy zany ry havana, omaly ianao niady tamin'ny mpaminan'ny bala, naseho an'Andriamanitra anao fa mpandresy izy Andriamanitra ary nalatsaka Andriamanitra avy any an-danitra niafy, ampiseho ny fiandrianan'Andriamanitra ary de resy ny mpaminan'ny bala 700 lahy. Naseho an'Andriamanitra ny Eli zany voninahitr'Andriamanitra zany, naseho an'Andriamanitra ny Eli zany herin'Andriamanitra zany. Fa ny apitsy kosa vao niteny Jezebela hoe hovonoko ianao fa ho hitanao kely zany, de takona tamin'ny Eli lay voninahitr'Andriamanitra, lay fandresena lehibe naseho an'Andriamanitra, voa naseho anomaly, fa lasa izy nandeha nitsoaka namonjy ny ainy.
lasa izy nandeha nitsoaka namonjiny ainy, zany hoe natahotra izy zany. Zavatra mpitranga amintsika zany ndray havana. Vao eo no naseho an'Andriamanitra ny heriny, ny fandreseny, ny zavatra ny voninahiny. Fa rehefa maheno zavatra anankiray fotsiny mampatahotra, rehefa maheno zavatra anankiray fotsiny tranga anankiray eo amin'ny fiainantsika, dia mitady vahaolana amin'ny herin'ny tena ary mitsoaka, mitady lalana hitsoahana. Izay no nanjoany Elia teto. Izay no nanjoany Elia teto. Ary raha nahita an'izany izy dia niainga dia lasa namonjy ny ainy. Raha isaretsainy zany contradiction tao amin'ny Elia zany. Hoe vao maly any naseho an'Andriamanitra ny heriny ka nandresiny mpaminany baly, fa ny apitso mandeha mitsoaka mamonjy ny aiko satria nampitahoriny Jezebela. Mila azontsika tsara aloha zay, fa zay zany le zavatra nitranga. Ary rehefa nitranga izay zavatra zay rehefa nitranga izay zavatra zay ka nitsoaka Elia, nitsoaka nandositra Elia, dia nandeha lalana tany anefitra izy ndray andro tany anefitra, nipetraka teo ambanin'ny anjavidy ary nangataka ho faty. Zany hoe tafiditra tao anatin'ny découragement tanteraka, tafiditra tao anatin'ny famoiza-po tanteraka Elia zany. Fa izy kosa nandeha lalana ndray andro rehefa nandeha nitsoaka izy zany namonjy ny ainy, dia nandeha lalana ndray andro izy ary nangataka ho faty, ka nanao hoe okizay alao ny aiko ankehitriny Jehovah, fa tsy tsara noho ny razako aho. Mba raha isaratsainy zany. Mety hoe tantarany Elia ty tantara ty, fa impiry moa tsika amin'ny manao an'izany. Naseho an'Andriamanitra zany hoe voninahitr'Andriamanitra tahaka ny Elia, mpaminany baly efa jatolahy no maty, no nanehoan'Andriamanitra ny voninahiny ary resiny Elia. Fa vao niteny Jezebela dia lasa nitsoaka namonjy ny ainy, ary rehefa avy eo ny se découragé tanteraka, tratra ny dépression ary niteny hoe okizay alao aho faty, aleo aho faty. Teo anatrehan'izany dravana. Raha nandrina tory teo Elia, dia nisy anjelin Jehova ozy izy, nisy anjelin Jehova nanatitra sakafo any Elia, nanatitra mofo any Elia, dia nanome sakafo anazy. Dia nihinany Elia, dia nisy rano ray-tavoara toy izy, dia nihinany Elia, dia avy eo dia afany roa indray, dia ozy endana ozy izy fa mbola lavitra ny lalana alehanao fa mandeha tana foazy indray dia endana mandeha. Dia nandeha 4 andro sy 4 alina Elia, ary tonga tany anaty zoy, dia zao ny zavatra mahavariana ao anatin'le izy. Zao ny zavatra tena mahavariana ao anatin'le izy. Nanontany Andriamanitra hoe, Elia maninona ty ianao Elia ozy izy? Dia ozy izy Elia, mafana dia mafana ny foko noho ny fitiavako ny Jehova ozy izy. Andriamanitra ny maro. Fa ny mpaminaninao ozy izy ny vonoany tamin'ny sabatra, dia za rery ny sisa ozy izy. Inona dikan'izany ry havana? Hafanam-po kay zany no nitarika any Elia. Ary tao anatin'izay hafanam-po zay, rehefa hafanam-po no mitarika anao, dia tady tsara fa tsy maintsy tonga any amin'ny dépression ianao zany, tahaka ny nahazo any Elia. Fa eto ny zavatra tena ngeza ry havana. Eto ny zavatra tena ngeza eo amin'ny 1:20. Andriamanitra ozy izy iteny aminy Andriamanitra, dia zao ny zavatra vakiantsika eo amin'ny 1:20. Ary hoy Jehova, mivoa ozy izy ka mitsangana eo ambonin'ny tendrombohitra ny antrehan'i Jehova, ary rindrina nandalo Jehova. Dia nisy rivotra be sady mahery namakivaky ny tendrombohitra, sy nanorotory ny aram-bato teo anoloan'i Jehova. Raha jereo antsika amin'izany ny herin'Andriamanitra, nefa Jehova ozy izy tsy tao amin'ny rivotra. Ary nanarakaraka ozy izy ny rivotra dia nisy horohon-tany, nefa Jehova ozy izy tsy tao amin'ny horohon-tany. Ary nanaraka ny horohon-tany dia nisy afo, nefa Jehova tsy tao amin'ny afo. Ary manarakaraka ny afo dia nisy feo nitsoka malefaka. Ary raha reny Elia zany dia nisaronany kapoty ny tavana ozy izy, ary nivoaka izy ka nijanona teo am-bava-zoy. Ary indro nisy feonakao aminy manao hoe, manao inona ty ianao re Elia? Inona dikan'izany ry havana? Nandalo ny tafio-drivotra, tsy tao Andriamanitra. Nandalo ny horohon-tany, tsy tao Andriamanitra. Nandalo ny afo sy ny kotrokorana, tsy tao Andriamanitra. Fa rehefa nandalo kosa ny rivotra mitsoka malefaka, dia nahen'ny feo an'Andriamanitra amin'izay Elia. Raha mbola misy hororo, raha mbola misy tahotra, raha mbola misy tafio-drivotra isan-karazany, raha mbola zany no henonao, dia tsy hahen'ny feo an'Andriamanitra ianao. Raha mbola ny fikorontanana n'izao tontolo izao no henonao, dia tsy haheno ny feo an'Andriamanitra na oviana ianao. Ary zay le teny izay mivakiantsika teo hoe amin'ny fiverenana sy ny fahanginana sy ny fahatokiana ozy izy
no misy ny herinareo nefa tsy mety anareo. Tao anatin'ny rivotra nitsoka malefaka no nahenony eliny feo an'Andriamanitra. Tao anatin'ny rivotra nitsoka malefaka, tsy tao anatin'ny tafio-drivotra, tsy tao anatin'ny orotany, tsy tao anatin'ny afo, tsy tao anatin'ny kotrokorana, tsy tao anatin'izany. Eo anatrehany korotana isan-karazany miseho eo amin'izao tontolo izao, tsy hahen'ny feo an'Andriamanitra ao anatin'izany ianao. Tsy afaka ny hahen'ny feo an'Andriamanitra ao anatin'izany ianao, fa tsy maintsy ao anatin'ny rivotra mitsoka malefaka, tsy maintsy ao anatin'ny fitsaharana no hahenonao an'izany feo an'Andriamanitra izany. Tadidio ry havana, fa ny teny any amin'ny Romana dia miteny hoe ho taozy izy zay rehetra avy amin'ny tsy finoana, ota zay rehetra avy amin'ny fisalasalana. Tadidio tsara fa ninninona zavatra ataonao ka tsy finoana ny anaovanao anazy, zany hoe tsy finoana ny asa-pamonjen'i Kristy. Ninninona zavatra ataonao ka miivo amin'ny tenanao ianao, ninninona zavatra ataonao ka vokatry ny hafanampo ny anaovanao zavatra anankiray, ary ninninona zavatra ataonao ka miivo amin'ny tenanao, miivo tahaka ny nataony Elia ny zavatra ataonao, dia tsy maintsy manoty ianao anatrehan'Andriamanitra. Ary ny mahavariana dia izao, rehefa niresaka tamin'ny Elia Andriamanitra, dia nasaon'Andriamanitra miverina tamin'ny lalana efa naleha mihitsy Elia. Ndany ianao miverina indray ozy izy, dia hosory ho mpanjaka azy angamba izay raha tsy diso, andana hosory mpanjaka. Zany hoe niverina tamin'ny lalana nalehany mihitsy, vokatry ny hafanampo dia tonga tany amin'izay tsy tokony naleha, ary niverina nefa tsy nampaninona fa nanandeha tamin'izay ary izy. Rehefa tao anaty fitsarana kosa izy dia naheno ny feo an'Andriamanitra izy. Ravana, raha azontsika tsara zany zay a, tsy afaka hahen'ny feo an'Andriamanitra tsika raha tsy ao anaty fitsaharana. Tsy afaka hahen'ny feo an'Andriamanitra tsika raha tsy ao anaty fatokina azy. Tsy afaka hahen'ny feo an'Andriamanitra tsika raha tsy ao anatin'ny fitoniana tanteraka. Ahoana nefa ny ahazonana izany fitsaharana izany ka ahafahana maheno an'io feo an'Andriamanitra io, maheno an'io hoe feon'ny Kristy velona ao anaty, afaka ho aktivean'io hoe sain'i Kristy ao anatintsika io. Tsotra ry havana, tsotra nefa sarotra, dia tsy misy afa-tsy ny filazantsara sy ny asa-pamonjen'i Kristy. Tsy misy afa-tsy izay ny ahazonao fitsaharana. Jesosy Kristy no miteny hoe makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izany no hanome anareo fitsaharana. Zany hanome anareo fitsaharana. Ohatry ny ahoana zany ry havana? Voalohany indrindra aloha, tonga Andriamanitra namela ny elokao rehetra, voavela ny elokao rehetra taloha ankehitriny ary mandrakizay. Taloha ankehitriny ary ho avy voavela ny elokao. Manome anao fitsaharana zany, manome anao fifaliany voavela eloko zany, voavela ny elokao taloha ankehitriny ary ho avy. Faharoa manaraka an'izay, efa voaomby ianao ilay taloha, nofinao sy ny filanao efa nomboana niaraka tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Efa voaomby ianao, efa vita ny Jesosy Kristy zany, fa saingy mila inonao koa nefa zany. Fahatelo manaraka an'izay, naleviny Kristy ary nitsangana tamin'ny maty ary resy ny fahafatesana. Ny fahafatesana no miteraka endrim-pahafatesana isan-karazany ao amin'ny fiainantsika. Ny olana, ny tebiteby, ny aretina, ny fahantrahana, ny fialonana, ny fitsiriritana, ny fahatezerana sy ny zavatra maro isan-karazany, endrim-pahafatesana izay miseho amin'ny fiainantsika. Fa saingy tsy efa nentin' Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny endrim-pahafatesana rehetra, fa ny fahafatesana ihany koa dia efa resiny tamin'izy nitsangana tamin'ny maty. Rehefa mino an'izay ianao dia voavonjy ianao ary afaka miditra ao anatin'ny fitsaharana ianao, mitsahatra makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana, zany hanome anareo fitsaharana. Tsy vita an'izay nefa ry havana fa izao, niakatra Jesosy ary rehefa avy eo izy nidina tamin'ny alalan'ny fanamasina ary velona ao anatintsika. Dia hozy izy Paoly hoe vomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ary tsy zaho tsony velona fa Kristy mivelona ato anatiko. Ary zay velomako amin'ny nofo ankehitriny ozy izy dia velomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tia ka nanolotra ny ainy hamonjy aho. Voavela ny eloko aho. Vomby niaraka tamin'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ianao. Efa resy Jesosy Kristy ny fahafatesana ary tsy vita an'izay fa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary velona ao anatinao. Rehefa velona ao anatinao izy Andriamanitra, izy Kristy, zay ilay hoe sain, zahay manana ny sain'i Kristy, Kristy velona ao anatinao io sain'i Kristy io, efa ao anatinao. Raha inonao mazava ho azy dia efa ao anatinao io sain'i Kristy io. Anolo-tsainanao, anoro lalana anao, hanome tolo-tsainanao, anoro lalana anao amin'izay rehetrarehetra ataonao sy alehanao, efa ao anatinao io. Fa saingy izao tsy voatery ho aktive io
rehefa tsy ao anaty fitsarana ianao, rehefa mandray fanapahan-kevitra vokatry ny fisafoty fotoana zao tontolo zao ianao, de tadidio tsara fa tsy maintsy andeha amin'ny fitarihan'ny nofo ianao fa tsy andeha amin'ny fitarihan'ny fanahy. Tadidio nefa ry havana fa izao, tadidio fa izao io sain'i Kristy io araka ny teneniko teo efa ao anatinao io, fa saingy tsy voatery manifeste eo amin'ny fiainanao io rehefa tsy hainao ny miaino azy, rehefa tsy miditra ao anaty fitsarana ianao araka ny voalaza ny tantara ny lazaiko lavabe teo, tsy ho manifeste eo amin'ny fiainanao io ary andray fanapahan-kevitra diso foana ianao, andray fanapahan-kevitra zay taritin'ny sainao ianao fa tsy ho taritin'ny sain'i Kristy ao anatinao. Ohatrany ahoana exactement raha ny ry havana, zany ohatrany ahoana am'izay, zany hoe mandray fanapahan-kevitra zany rehefa ohatra ka eo anatrehana zavatra anankiray. Voalohany indrindra aloha zany ry havana de izao, tsy maintsy ao anaty fitsarana ny hainonao ny feon'Andriamanitra, ny feon'ny Kristy velona ao anatinao, ao anaty fitsarana. Ninninona zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao, ninninona zavatra miseho amin'ny fiainanao, ka raha mbola ao anaty korotana, raha mbola ao anaty tebotebo ianao, ary ao ianao no mandray fanapahan-kevitra mifandraika amin'ny tontolo hita-maso zay hitanao, raha eo anatin'ny tebotebo sy ny ororo sy ny tahotra sy ny alahelo sy ny fahatezerana ianao, zany hoe eo anatrehan'ny asan'ny nofo rehetra ianao no mandray fanapahan-kevitra, de tadidio fa tsy maintsy ho fanapahan-kevitra taritin'ny nofo no raisinao, ary tsy maintsy isy fanamelohana ao anatin'izay, na tianao na tsy tianao, tsy maintsy isy fanamelohana ao anatin'izay. Fa ninninona zavatra miseho eo amin'ny tontolo hita-maso, tsy vérité te reny fa réalité, tsy vérité reny fa réalité, fa midira ao anaty fitsarana, midira aloha anaty fitsaran'i Kristy amin'ny alalan'ny fibanjinana ny asa-pamonjeny Kristy zay efa niteneniko teo, efa voavela ny heloko, efa nomboana niaraka tamin'i Kristy, efa voaombo ny nofoko sy ny filako, efa izy ny velona tao anatiko, miverena aloha mibanjina an'izay. Tsy possible Kristy velona ao anatinao raha tsy voaombo aloha ianao, tsisy olona anankiroa afaka velona ao anatinao, na ianao no ndray fanapahan-kevitra, na i Kristy no ndray fanapahan-kevitra eo amin'ny toeranao. Tadidio zany, i Kristy nanolontsainanao hoe zao atao, tsy misy afa-tsy zay, fa isaky ny tsy mibanjina ny Kristy ianao fa mibanjina ny tontolo hita-maso, ary zay no ndraisanao fanapahan-kevitra, anaovanao analyse, anaovanao plus sy moins, anaovanao hoe inona ny inconvénient, inona ny avantage nyity fanapahan-kevitra ity, zay saininao andraisanao décision vokatry ny tontolo hita-maso, de tadidio fa tsy maintsy isy fanamelohana hitranga eo aminao. Fa amin'ny fotoana kosa mibanjina an' Jesosy Kristy ianao, mitsahatra ianao, ary mipetraka ao anatin'ny fonao ilay fitiavan'i Kristy. Tsisy fisalasalana intsony ao aminao, tsisy fisalasalana ao aminao, de tadidio tsara fa isaky ny mandray fanapahan-kevitra ianao ka ny fitiavan'i Kristy ny manosika anao andray fanapahan-kevitra, de tsy misy fanamelohana, ary amarin'ny Kristy ny teniny zay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra azo izy ny antsoina hoe zanak'Andriamanitra. Ny atao hoe tarihan'ny fanahy ry havana de tsy tarihan'ny zavatra hita-maso, tsy tarihan'ny tontolo hita-maso, satria zay foana ny problème antsika olombelona maika handray décision mifandraika amin'ny tontolo hita-maso, vahaolana maika sain'ny saina, analizen'ny saina par rapport am'izay zavatra mitranga eo amin'ny tontolo hita-masony. An'Andriamanitra tsy zany ry havana. Andriamanitra tsy hahetsiky ny tontolo hita-maso na oviana na oviana, Andriamanitra tsy hahetsiky ny 5 sens na oviana na oviana, Andriamanitra hahetsiky ny fitiavana, Andriamanitra hahetsiky ny fitiavana. Zany hoe ny tena fanapahan-kevitra zany eo anatrehan'ny tranga anankiray ka hoe taritin'ny fanahy, raha te hiaino ny feon'ny fanahy ianao, midira ao anaty fitsarana, de hoeninao ny fitiavan'i Kristy manosika anao andray an'le fanapahan-kevitra. Fanapahan-kevitra atosiky ny fitiavan'i Kristy. Zay ny atao hoe fanapahan-kevitra miivo amin'i Kristy, fanapahan-kevitra izay fanahin'i Kristy ny manosika azy. Zao ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 4:9 rehefa niresaka tamin'ny Nikodemosy izy. Ozy izy mantseny Nikodemosy hoe raha tsy ateraka indray aloha izy tsy mahazo mandova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. De ozy izy Nikodemosy, raha atao ahoana indray ozy izy no ahoana ozy izy ny ateraka anandray nefany za ozy izy efa lehibe tahaka an'izao. De zao navalin'i Jesosy ary tsy takatry Nikodemosy le izy. Ndrivotra ozy izy Jesosy mitsoka amin'izay teny. Tsy fantatrao zay heviana ozy izy Jesosy ary tsy fantatrao zay alehany. Tahaka izany ozy izy
ny olona zay ateraky ny fanahy. Ndrivotra mitsoka amin'izay tiany, enao ny feoany, tsy fantatrao zay eviny ary tsy fantatrao zay aleny. Tahaka izany ozy izy ny olona ateraky ny fanahy, tahaka izany. Zany hoe ahoana zany? Tsofo ny rivotry ny fanahy, miaino ny fitsofany rivotry ny fanahy io. Zay ny atao hoe olona ateraky ny fanahy. Tsy hoe za efa tsy nanao an'izao, za efa tsy nanao an'izao tsony, za efa tsy nanao an'izao, nefa ahoana raha ny décision raisiko mbola tsy ohatran'izany ihany. Tsia, ny décision ao amin'ny Kristy tsisy loi sy principe naturel. Zay tena mila azotsika zay. Tsy resaka analizin'olombelona ny décision raisina, ny fanapahan-kevitra ao amin'Andriamanitra, satria lalàna ny fanahinaina no miainga ao, lalàna ny fitiavana no miainga ao. Lalàna ny fitiavana, ary ny lalàna ny fitiavana ambonin'ny lalàna rehetra. Ny lalàna ny fitiavana dia zao, Kristy ozy izy ny farany lalàna ho an'izay rehetra mihiny. Kristy ny farany lalàna ho an'izay rehetra mihiny. Tsika mieritreritra hoe misy zavatra anankiray mitranga, dia ataony pour, dia ataony contre, dia rehefa bebe kokoa ny pour, dia zay ny fanapahan-kevitra raisitsika. Vokatry ny fahatsapana zany ry havana, vokatry ny fisainan'olombelona zany, fitarihan'ny nofo zany. Fa saingy ny fanapahan-kevitra ao amin'ny Kristy dia vokatry ny fitiavana ny hafa. Andriamanitra rehefa mihetsika, vokatry ny fitiavana foana. Andriamanitra tsy mihetsika vokatry ny tontolo hita-maso zany mihitsy. Jamais Andriamanitra hetsika amin'izany. Fa Andriamanitra vokatry ny fitiavana. Toy izao izy nitiavan'Andriamanitra an'izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mihina azy. Fitiavana ny manetsika an'Andriamanitra. Andriamanitra mihetsika amin'ny alalan'ny fitiavana, ary mihetsika ataon'Andriamanitra dia fitiavana. Fitiavana no hetsika Andriamanitra. Ny asa vokatry ny fanahy voalohany indrindra ao amin'Andriamanitra dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, faminram-panahy. Zany rehetrarehetra, zany ny vokatry ny zavatra rehetra ao amin'Andriamanitra. Zany hoe tsika zany, ninona ataontsika ka ao anaty fisalasalana, raha vao mbola manontany teny ianao hoe mety tsy mety, azo atao tsy azo atao, dia aza mandray fanapahan-kevitra mihitsy aloha. Aza mandray fanapahan-kevitra mihitsy aloha. Fa amin'ny fotoana kosa tena enonao fitsaharanao amin'ny Kristy, enonao tsapanao hoe mitsahatra, matoky tanteraka anao a Jesosy, matoky tanteraka anao amin'ny fahatokina, amin'ny fiverenanao izy sy ny fahanginana ary ny fahatokina no misy ny herinareo nefa tsy mety anareo. Rehefa tena mahatsapa ianao a Jesosy amin'ny verina eo am-pototry ny tongotra ao mitsahatra eo aminao matoky anao amin'izay zavatra rehetrarehetra mitranga amin'izay fotoan'izay. Enoy ny feoan'ny fanahy fa hiteny aminao izy ao anatin'ny fitiavana. Rehefa tena mitsahatra tanteraka ianao dia aza misalasala, satria ota zay rehetra avy amin'ny fisalasalana. Raha vao misy fisalasalana ny fanapahan-kevitra tsara zany ary tsy ao ny feon'Andriamanitra. Raha vao anatin'ny safotofoty ny andraisanao fanapahan-kevitra dia ota zay tsy ao ny feon'Andriamanitra, satria ianao ihany indray fanapahan-kevitra. Ry havana, tadidio fa rehefa tena iainanao io hoe tena Kristy velona ao anaty io, io tenin'ny Paoly hoe zahay manana ny sain'i Kristy io. Olona manana ny fanahy dia olona tsofo ny rivotra ny fanahy, olona atosiky ny fitiavan'i Kristy amin'ny zavatra rehetrarehetra, amin'ny zavatra rehetrarehetra fanapahan-kevitra raisinao. Tadidio tsara, fitiavana ny manosika anao. Ny tiany hafa ve zany? Misy impact amin'ny hafa ve zany décision raisiko zany? Tena fitiavana ny hafa ve zany décision raisiko zany? Fitiavana ny tena, fa tsy fitiavan-tena dia fitiavana ny hafa. Zay ny manosika ny fanapahan-kevitra ao amin'ny Kristy, satria Kristy dia fitiavana. Kristy dia fitiavana. Tadidio nefa ry havana fa izao, ninenina fanapahan-kevitra raisinao dia tadidio tsara fa raha tena miivo amin'ny Kristy ny fanapahan-kevitra raisinao dia tsy maintsy misy ny fanamelohan'ny hafa. Ary tsika rehefa tena ao anatsika ary mitoreny io tena fahamarinan'i Kristy io tsika dia tsy maintsy izay teo velona araka ny toe-panaharaka an'Andriamanitra dia tsy maintsy enjehana, tsy maintsy misy mifanenjehana, tsy maintsy misy mifanaratsiana, tsy maintsy misy mety tsy ho tian'ny olona ianao anatin'ilay fanapahan-kevitra sy ny zavatra izay mety ho ataonao rehefa tena Kristy no manosika anao. Fa zao nefa ry havana, ny olona mety tsy ho tianao, ny olona manenjika, ny olona mety manaratsy ny zavatra ohatran'izany. Fa tadidio nefa fa izao, ianao satria Kristy fitiavana ny ao anatinao dia ianao atosika Kristy tiany hafa, tiava ny fahavalonareo. Ary zay tena misy contradiction ngeza be ao anatin'izay hoe za tsy tiana nefa za aporisian'Andriamanitra ity.
Ary zay nefa ny tena fiainana kristianina. Ary ao anatin'izay fanapahan-kevitra zay atosiky ny fitiavan'i Kristy zay dia tsy misy fanameloana intsony. Hozy izy ao amin'ny Romana 9:9 andininy voalohany hoe fa tsy misy fanameloana intsony ao amin'ny Kristy Jesosy ho an'izay mandeha araky ny fanahy. Rehefa mandeha araky ny fanahy ianao tsy misy fanameloana intsony. Ny zavatra rehetra Jesosy Kristy ny miasa mandamina azy ho famehezana azy ry havana dia izao taddio tsara. Ninninona zavatra ataonao eo anatrehan'ny tranga ny zavatra anankiray eo amin'ny fiainanao. Aza mandray fanapahan-kevitra. Raha mbola ny tontolo hitamaso, ny ororo, ny tahotra, ny fahatezerana, ny alahelo sy ny zavatra tahaka an'izany rehetrarehetra mbola mitady hanosika anao handray fanapahan-kevitra. Aza mandray fanapahan-kevitra. Raha mbola ny émotion anao, raha mbola ny ara-nofonao no mitarika anao handray fanapahan-kevitra, aza mandray fanapahan-kevitra. Ndana aloha miverina eo amin'ny Jesosy Kristy. Ndana aloha mibanjina ny asa-pamonjeny Kristy indray. Miverina amin'ny efa voavelana elo koa, efa voaombo ianao, efa nitsangana tamin'ny maty Kristy ary efa velona ao anatinao Kristy. Ndana aloha banjino zany, iverena zany. Eo amin'ny fiverenana ozy izy sy ny fahanginana ary ny fatokiana ozy izy misy ny herinareo. Mangina, mitsahatra, mitsahara aloha ao amin'ny asa-pamonjeny Kristy. Activer ilay saint Kristy ao anatinao. Activer ilay Kristy velona ao anaty ary afaka mitaridalana anao izy. Fa raha mbola ny tontolo hitamaso no mibaiko anao, raha mbola ny zavatra tsapanao sy heninao no mibaiko anao, dia tsy afaka hitarika anao nao vinanao viny Kristy. Taddio ry havana. Hozy izy Paoly hoe ay hozy izy manana ny saint Kristy. Fa ny zany zavatra zany hozy izy Paoly fahadalana hozy izy fahadalana hozy izy Paoly. Fa ho averintsika ho vakiana farany hoe fa ny olona zay araka ny nofiana hozy izy dia tsy mba mandray an'izany amin'ny fanan'Andriamanitra zany, fa fahadalana aminy zany sady tsy azony satria araka ny fanahy no hamantarana an'izany. Fa ny olona zay araka ny fanahy hozy izy dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantarin'olona. Iza hozy izy mahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy, fa zahay hozy izy Paoly manana ny saint Kristy. Ny saint Kristy velona ao anatinao, hitaridalana anao amin'ny fanapahan-kevitra rehetra raisinao, nefa kosa ndana miverina, ndana miverina amin'ny fahanginana, amin'ny fiverenana amin'ny fahanginana, mifatokiana misy ny herinao, miverena eo amin'ny Jesosy Kristy. Midira ao anaty fitsarany, midira ao anaty fitsarany, atoka izy tanteraka ny asa-pamonjena vitany, mbanjino ny asa-pamonjena vitany, dia hoeninao ny feon'ny Kristy, ny saint Kristy hitaridalana anao sy hanolotsaina anao amin'ny zavatra rehetra, voninahitra ho an'i Jesosy rery any.